Raio ray malalana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra sy midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao indray izay fa mbola namenao izao fotoana izao mbola ahafahana indray mandre ny afatra avy aminao. Eto izay Jesosy Kristy Tompo, eto am-potongotrao andray ny afatra avy aminao ka ny tenako izay tendrenao hitondra ny afatra, tendreo ny lelako hiteny tahaka ny efa mahay ampangino ny momba ny tenako rehetra fa aoka ny feonao no reheto fanahy masonao ary sokafy ihany koa ny masompananay mba hatakarana izay tianao ambara ny fonay ho tany lonaka aniriny teninao mitenena aminay araka ny fombanao Jehova ô fa mihaino mpanomponao. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao. Haleloia, amen. Ny araba ry rahavavy nonona trano ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo tonga amin'ny fotoana izay andraisana ny sakafom-panahy tsika. Ny sakafom-panahintsika androany moa dia nampitondraina ny lohateny hoe miasa amin'ny fotoana n'Andriamanitra. Amen. Amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia hita tokoa fa lasa ohatra tsy manana faharetana tsontsika amin'ny zavatra rehetra. Ny fiasan'Andriamanitra nefany dia tsy azontsika ampanarahana ny sitrapontsika fa manana ny fotoana ny Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiaviny tsy mba fiavitra tsika ary ny sitrapony no atao fa tsy ny sitrapontsika. Ka izay indrindra no ananaran'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny teny indray androany hoe miasa amin'ny fotoana ny Andriamanitra. Tsy voazao moa zany raha ndena mariny vahatra tamin'ny tantaran'ny Abrahama sy Sara raha voanandray ny teny fikasana avy tany amin'Andriamanitra Abrahama fa izy no ataon'Andriamanitra orain'ny firenena maro. Tsy mba nanananaka izy ireo ary nandeha ny fotoana tsy nanana faharetana tsony i Sara ka dia nanome kody amain'Andriamanitra ny eritreriny angambany hoe mila fanampiana avy aminazy Andriamanitra vao matateraka ny teny fikasana ka ahoana ny nataony naniraka ny Abrahama izy mandehany ianao ry Abrahama mandeha miaraka amin'ny mpanompo vavy dia anananaka isika mba hatateraka ny teny fikasan'Andriamanitra fa adosoana lehibe izay kanefany Andriamanitra dia manome deuxième chance hatrany ka eto zany Andriamanitra mbola mananatra isianao mba tsy ho faingapaingana foana tsika raha mandray ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra raha ampafantarin'Andriamanitra anao hoe inona ny antson'Andriamanitra aminao inona ny ampivelomanao ety ambonin'ny tany ka tsy handingana amin'ny plan'Andriamanitra tsika amin'izay fa hanaraka tsany ny zanatohatra izay anindran'Andriamanitra ny fiainantsika. Aka ohatra tsika mpanompon'Andriamanitra anankiray izay diso fatatsika loatra dia ny tantaran'ny Josefa. Tantaran'i Josefa no akatsika lesona androany. Vakina ny Baiboly atao amin'ny Genesis. Iza moa Josefa? Genesis toko fa 7:30 no afantarantsika momba azy. Vakio ny Baibolinao. Raisina ny amin'ny voalohany. Ary Jakoba no natany amin'ny tany fiaviany rainy, dia tany amin'ny tany Kanana. Ary izao ny tantaran'i Jakoba. Rehefa 17 taona Josefa dia niara-ny androndry tamin'ny rahalainy izy fa mbola zaza izy. Dia tamin'ny zanaky Bila sy zanaky Zilpa vadin'i Jakoba rainy ary Josefa nitady-bolana tamin'indrainy. Mandingantsika ry amin'ny 15 ary nanofy Josefa ka nambarany tamin'ny rahalainy dia vao maika nankahala azy izany fa efa nilaza taminy hoe izy mba hianoy kely nge zao nofy izao indro name amboara tany an-tsaha isika ary indro niarina ny amboarako sady nijoro ary indreo nilahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka niakohoka teo anatrehany amboarako ary hoy ny rahalahiny taminy moa hanjaka aminay tokoa va ianao na hanapaka anay tokoa va ianao ary izany nofiny sy teny izany dia vao maika nankalany azy. Ary nanofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalainy dia hoy izy indro nanofy indray aho ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kintana 110 niakohoka teo anatrehako ary nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalainy koa izany dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe manahoana izany nofisinao izany moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalainao ka hiakohoka amin'ny tany eo anatrehanao dia nialona azy ny rahalany fa ny rainy kosa nitadidy izany zavatra izany. Amen. Izay tenin'Andriamanitra izay nivakintsika teo izay dia akatsika lesona hatrany. Vao zazalahy 17 taona monja Josefa no nambaran'Andriamanitra azy ny antom-pisiny ety ambonin'ny tany. Izany hoe ny anjara fanomponen'Andriamanitra izany appelany fa ho lasa mpanjaka izy
ka dia ekoko eo anatreny ny rahalany eny hatramin'ny ray aman-dreniny aza nampafantarin'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny nofy izany. Rehefa nahita ny fahitana Josefa dia ny zavatra nataony voalohany dia nitantara izany tamin'ireo rahalany. So ihany fa mbola tsy nisy ny Facebook sy ny Twitter tamin'izany. Fa mbola ny rahalany fotsiny no nitantarany azy. Tao anatin'izay nefa dia niteraka fialonana tany anatin'ny fony rahalany izay zavatra izay. Josefa ve no lasa mpanjaka antsika? Ka dia raha tohizana amin'ny vakiteny dia ny kasany hamono an Josefa mihitsy izy ireo mba tsy hatateraka ilay nofy. Amen. Ka ny teny afatra apita amintsika eto hoe akombono ny vava raha mbola tsy fotoanan'Andriamanitra. Mahaiza manakombona vava aloha, aza maimaika maka statut hoe profety zao, apôstôly zao, dokotera zao, andraso ny fotoanan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mahalala ny fotoanany amin'ny zavatra rehetra, fa vao maika mitarika fahavalo ho an'ny tenantsika isika raha maimaika fotsiny. Vao maika miteraka obstacle ary mahasarotra ny fomba hitongavana amin'izay antson'Andriamanitra izay. Raha vao nirahany Jakoba ray ny Josefa hoe mandehana manaraka an'ireo rahalanao, jereo izy raha mba tsara ihany izy ihany zay. Nandeha Josefa satria tena hoe fotsotra no nandehanany. Ireo rahalany kosa nefa zay efa nitsiry tany anatin'ny fialonana vao natazana azy dia tsy mba nieritreritra mihitsy izy ino ny rahalantsika, fa tonga dia hoy izy ino ilay mpaninofy, andao vonoatsika izy dia hita eo raha tanteraka izany nofony zany. Amen. Tao anatin'izay nefa Robena lamatoan'i Jakoba mpianavitra ny Josefa izy dia hoy izy inona moa ny amonoantsika anazy fa alatsao anatin'ny lavadrano izy. Satria Josefa Robena zany nieritreritra hoe hovonjena ny ain'ny zaza, kanefa efa tena hoe naniry mafy tany anatin'ny fony reto rahalany reto ny anapitra ny ain'i Josefa mihitsy. Tsy izy ireo akory ny ratsy, fa ny fahavalo dia Satana zany zay tsy tiantsika hanao ny asan'Andriamanitra manelingelina, mampiasa olona, tsy olona lavitra akory fa ny olona akaiky anao ihany no ampiasainy hanapotika an'izay vision'Andriamanitra aminao izay. Ka izay no tenenina hoe aoka tsika tsy maimaika foana anokatra vava. Raha ohatra ka tsy mbola Andriamanitra no miteny aminao hoe tantarao izao nofo izao, tantarao izao, izay nge mahatonga antsika miteny tsy miteny amiko intsony Andriamanitra, satria vao resahan'Andriamanitra zavatra kely ianao dia efa lasa maimaika andeha hanao statut, andeha hanova ny profil, andeha zao. Ka eto zany dia akana lesona trano ny tenin'Andriamanitra aza maika aloha raha mbola tsy fotoanan'Andriamanitra, araho hatrany ny fomba fitondrasan'Andriamanitra anao. Namboarin'Andriamanitra Josefa betsaka ny tanatohatra tsy maintsy ny lalovany vao hitongavany amin'izay tanjona izay tian'Andriamanitra ametrahana azy izay. Amen. Nandalo ireo mpivarotra andevo dia ny Ismaelita zany izay voalaza teo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo ny ilazana ny tanatohatra na koa hoe midingana tsy maintsy namboaran'Andriamanitra any Josefa mba hamola volan'Andriamanitra azy. Ireo zanatohatra tsy maintsy nandalovany zany voalohany ato amin'ny Genesis toko fa tena vita amin'ny telopolo dia ny andininy fahavalo amby roapolo. Zanatohatra voalohany izay nandalovan'i Josefa vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fahavalo amby roapolo. Ary raha nandalo teo ny Midianita mpanjato dia nakary ny rahalany hiala tao an-davaka Josefa ka namidiny sekely volafotsy 20 tamin'ny Ismaelita ary dia nitondra ny Josefa ho an'i Ezipta ireo. Amen. Namidy sahalan'ny andevo Josefa zay nahita vision il y a quelques jours tamin'ny izy no ho lasa mpanjaka, nefa eto izy dia namidy sahalany ho andevo ary mety natany Ezipta. Izay nefa dia mbola voalaza ny tenin'Andriamanitra ihany eo amin'ny Baiboly amin'ny Genesis ihany, Genesis 39 dia 39 andininy faharoa vakitsika ny teny ary Jehova nomba ny Josefa dia lehilahy nambininy izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Ezipsiana tompony izy ary hitan'ny tompony fa nomban'i Jehova izy ka izay rehetra nataony dia nambin'ny Jehova avokoa teo aminy.
Amen. Ilay Josefa izay namidy tahaka ny andevo dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nomba azy Andriamanitra ka lehilahy nambinina izy. Amen. Matetika tsika maheno fampianarana eny. Tsy azo plasaina hoe fampianaran-diso aloha fa mety ireny sonsofintsika indraindray hoe rehefa atao mitompo ianao dia miadana be dia mandihy lalana volamena dia raha vao misy problème kely mahazo anao dia tsy avy amin'ny tompo izany fa indraindray fanamboaran'Andriamanitra antsika le izy ravana dia nio tsara ny tantaran'i Josefa izay nahazo vision fa izy no lasa mpanjaka hatreto aloha zany aloha dia namidy tahaka ny andeho izy kanefa ny tenin'Andriamanitra dia mbola miteny Jehova nomba azy hatrany. Tsy irery izany niaraka tamin'izay adin'izay mafy ny ady izay natrehan'i Josefa kanefa tsy irery izy fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa Jehova nomba an Josefa hatrany dia lehilahy nambinina izy ary nitoetatra ao an-tranon'ilay Eziptiana tompony izy. Amen. Zany hoe na dia mafy izy niady izay atrehantsika fanamboaran'Andriamanitra izany tanatohatra tsy maintsy hodiavina mba hahafahan'Andriamanitra mamola volantsika eny an-trany. Misy zavatra brizen'Andriamanitra misy zavatra amboarin'Andriamanitra ka arakaraka ny fanekentsika an'izay no mampahaingana sy mahataraiky azy. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara amin'ny Genesis 39:2 ary Jehova nomba an Josefa hatrany. Izay no zanatohatra voalohany tsy maintsy nandalovan'i Josefa. Zanatohatra faharoa ihany koa dia niendriky ndrena ihany koa izy ka natao hatranomaizina. Rehefa tonga tany Ezipta izy namidy zalany andevo dia araka ny teny nivakitsika teo ka namidy tao amin'ny Potifara izy. Rehefa nahita azy nefa nivadin'ny Potifara dia nitsiriritra azy mba bogosy koa zany bandy zany. Ary tamin'izany no hitantsika ny fiainan'ny jentilisa tsy menatra mihitsy izy nandeha nitsakitsaka ny vadiny ka dia hitsiriritra izay zazalahy kely andeha hoandry aminy ary tena hoe naharselely mihitsy isan'andro andao hoandry amiko fa Josefa kosa tao anatin'izay dia mbola nandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra ihany. Raha toy izy navaky teny amin'ny Genesis 39 namaly an'ilay vadiny Potifara Josefa ka niteny manao hoe tsy hanao zany zavatra mamoafady izany aho ka anao izay apatezitra an'Andriamanitra. Efa namidy tahaka ny andevo izy. Efa tena hoe raha ngamba raha fijery ety ivelany dia hoe tsy nanampy azy intsony Andriamanitra na hoe niabandone anazy Andriamanitra kanefa Josefa mbola nandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ihany. Mbola nijanona fidèle amin'ny Andriamanitra ny razany ihany izy. Tsy nanitsakitsaka n'Andriamanitra izy fa fantany fa naiza toerana misy azy dia momba azy hatrany Andriamanitra ary ny mason'Andriamanitra dia mahatazana azy ary mahita izay rehetra ataony. Amen. Ka na dia ady tahaka n'inona aza no atrehantsika dia aza dino fa Andriamanitra tsy miala lavitra antsika zany. Eto Josefa dia tsy nieritreritra mihitsy occasion ty fa raha miaraka amin'ny vadiny patron koa dia mety mba tsaratsara plasy mety ity ngamba no lalana anokafan'Andriamanitra ho ay. Raha tsika olombelona mantsy indraindray dia malaky manamboatra saina amin'izay fa fitondran'Andriamanitra mihitsy izao ka fa izao na dia varavarana misokatra aza eo ka raha tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy Andriamanitra nanokatra an'izany fa fandrika izany ka zay tsaro foana zany sao dia mitentsika occasion ty elako amin'ity situation ty fa raha tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ambara mazava tsara tompoko fa tsy avy amin'Andriamanitra zany. Tsy avy amin'Andriamanitra izany na dia eritreretintsika zay manamaivana ilay problème izay misy eo raha mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy avy amin'Andriamanitra izany. Ka dia nandahy izany Josefa ary vokatry ny fandanany an'izay dia natao tany an-tranomaizina izy. Niendrikendreny izy ary natao tany an-tranomaizina vakitsika ny teny atao amin'ny Genesis ihany. Genesis 39 dia ny andininy 20 mivaky teo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tompon'i Josefa dia naka azy ka nanao azy tao an-tranomaizina izay fitoeran'ny mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka dia nitoetra tao an-tranomaizina izy nefa Jehova nomba an Josefa sy namindra fo taminy ka nampahita fity azy teo mason'ny mpitandrina ny tranomaizina. Amen. Na dia efa tany aponja aza Josefa izay hoe niendrikendrena no natonga azy tany dia mbola nomba azy any Andriamanitra araka ny voalaza teo hoe Jehova nomba an Josefa. Haleluia.
averoko ihany ilay tenin'Andriamanitra hoe ny fihevitrantsika tsy fihevitr'Andriamanitra. Raha ny olombelona zao mitsara ny Josefa dia mety teny mihitsy tena lehilahy voaozina mihitsy ty, tsisy mangirana mihitsy eo amin'ny fiainana, mialatsy dia eto, mialatsy dia eto, kanefa kosa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nomba ny Josefa hatrany Jehova tamin'izany zanatohatra izay tsy maintsy nitiavina izany. Lalana nanefen'Andriamanitra azy izany ravany. Tahaka ny Davida ihany koa, izay mbola azo lazaina hoe tanora dia tanora ihany koa Davida, satria 17 taona ihany koa izy no tonga tany an-trano indray ny Samuela mpaminany andeha anositra azy ho lasa mpanjaka. Tao anatin'izay nefa dia nandiha lalana maro be ihany koa Davida izay vao tonga amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy. No laviny rahalany ihany koa izy, ary natao tsitsinina, nataony rahalany tsitsinina koa izy raha mba tonga nanaraka an'izy ireo tany amin'ny toerana nady hoe aninona ty ianao olona be amboko, nefa ilay olana izay nandray ositra. Fa Josefa kosa tsy niteny an'izany hoe azafady Davida, tsy niteny hoe aza miteny ohatran'izany amiko fa zaho angefa nosorana mpanjaka, zaho angefa nasan'Andriamanitra, ndareo nga nandray ny ositra azo, zaho olona voositra. Tsy niteny an'izany Davida fa nanaiky nanetry tena hatrany izy, ka dia nitendry valia ho an'ny Saoly no nataony. Ary tsy nanambanimbany ny Saoly mihitsy izy hoe ianao nge Saoly efa tsy mpanjaka intsony fa zaho fa be ositra noho ny ianao. Amen. Nanaja hatrany ny lalana izay nitondran'Andriamanitra azy izy, ary Saoly dia mifofony ainy hamono azy, fa hoy izy tsy ikasy tanana ny Saoly satria olom-boositra Andriamanitra izy. Kanefa Davida ihany koa dia olom-boositra, ka tsy nifaninana tamin'ny Saoly izy, fa nanaiky hatrany ny fitondran'Andriamanitra azy. Tsy nirehere tamin'izay ositra nananany izy, fa niandry hatrany ny sitrapon'Andriamanitra, fantany fa manana ny plan hitondrasana ny fiainany Andriamanitra. Ka izay koa itsika izao sianao raha vavy ranadahy, na dia efa nosorana azy ianao ka raha mbola tsy fotoanan'Andriamanitra nipetrahanao amin'ilay toerana anankiray, na dia efa nandray teny faminaniana azy ianao, na dia efa nahita fahitana azy ianao, fa andraso ny fotoanan'Andriamanitra. Tsy maintsy ampandalovon'Andriamanitra n'izay brisement izay ianao, mba ahafahany mamola volanao hatrany, mba tsy hanimbanao na hanimba ny hafa ihany koa. Ka aoka tsika tsy handingana ny zanatohatra izay apetrak'Andriamanitra, fa manana ny fotoanany Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa ny famakaikana sy ny fieritreretantsika hoe mameko ody amain'Andriamanitra vao maika mataraiky izany, vao maika mataraiky. Manaraka hatrany ny lalana izay tondran'Andriamanitra antsika isika. Amen. 17 taona Davida no nandray ny ositra, kanefa 30 taona izy vao mipetraka teo amin'ny fiandrianana nandray izany toerana izany, ary nandrasany tsara mihitsy efa maty Saoly, izay vao nanontany an'Andriamanitra izy hiakatra vao. Mbola nanontany Andriamanitra koa ary izy dia niteny azy Andriamanitra miakara, aiza ny akarako. Ka izay ny plan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izany efa voalahadahatra avokoa izany, fa tsy tsika akory ny forsen'Andriamanitra fotoana izao, oviana ihany Andriamanitra fotoana izao, tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao, za angefa nandray teny faminaniana, za angefa nanao an'izao. Tsy hany ilay izy fa andrasantsika hatrany ny fotoanan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Hiditra amin'ny zanatohatra fahatelo izay nandalovan'ny Josefa ihany koa tsika, toy hatrany ny vaky tenitsika ato amin'ny Genesis ihany, Genesis 39 dia ny andininy 7 indray no vakitsika. Genesis 39:14 amin'ny anaran'i Jesosy. Mba tsarovy aho rehefa mahita soa ianao ka tsara antitra ianao, iantrao aho dia lazao amin'ny Farao aho ka avoay amin'ity trano ity, fa nangalarina mihitsy avy tany amin'ny tany Hebreo aho, ary aty koa tsy mba nanao izay tokony nanaovanay ety amin'ny lavaka ity aho. 17 kanjo tsy mba nahatsiaro an Josefa ilay lehibe ny mpitondra kapoaka fa nanadino azy. Amen. Rehefa tonga tany am-ponja Josefa izay hoe niendrikendrena no nampikadra azy tany,
dia tsy mba niavonavona izy, tsy mba niteny izy za tsy mba hiresaka amin'reto kriminelina reto, za nge voaendrikendrika no tongavako taty za ngamona ninona fa za tsy resaka aminareo na koa hoe niavonavona. Tsy nanao ohatran'izay Josefa fa kosa nanantona anireo mpifatitry ny farao izy fa maninona ianareo no manjombona tahaka izao nitavanareo, dia namaly ireo nanofo izahay fa tsisy afaka manambara ny nofonay mihitsiny, dia matahotra izay hoe inona ny anton'izany nofo zany. Ka hoy Josefa namalin'izy ireo hoe tsy Andriamanitra va no manome ny hevitry ny nofo, tantarao amiko ny nofonareo fa raha sitraka Andriamanitra ny revele izany amiko dia ho ambaraka anareo. Ny tantarain'izy ireo ny nofo tao anatin'izay dia ilay lehibe ny mpitondra ny kapoakan'ny farao no ny tantarany nofony, ary nazavainy Davida nazavainy Josefa atsipiriny taminy nofony ka rehefa tanteraka tokoa raha ny nofo dia hoy Josefa mantsy azy mba tsarovy aho raha tonga any amin'ny farao ianao, ambarao amin'ny farao izao tantarako izao fa izaho ange olona tsy naninona. Dingana fahatelo zay hoe zanatoatra fahatelo andalovan'i Davida, nilaviny izay olona nanaovana soa, izay olona nantenaina fa hoe hanafaka amin'ny sarotra, izay olona nantenaina fa hoe mba nanaovana soa izy ka hamaly izany nefa tsy mba natsiaro ny soa natao azy akory. Mbola tsy fotoanan'Andriamanitra zany no ananjatra ny Josefa dia nisy izay zavatra zay. Tsy hoe akory ilay mpifatitry ny farao no ratsy fa ny plan'Andriamanitra mbola tsy amin'izay. Manana ny hevitra heverina an Josefa Andriamanitra, ka hoy Andriamanitra andraso aloha, mbola misy zavatra amboariko aminao, mbola misy zavatra briseko aminao. Amena.